dia avy amin'ny communauté Bora tamin'ny alalan'ny Lions Club Tananarivo Arivo izay olona mipetraka ety aminay ny présidentiny amin'izao fotoan'izao ary ihany koa efa nanao asa soa betsaka eto satria manohana akaiky ny ben'ny tanàna hatramin'izay zany zareo dia fiaraha-miasa moa zany ty fanampiny satria efa nisy ny copie be efa natao zay zany ilay olona arivo no misitraka azy dia fokotany telo no nangalana tamin'ny alalan'ny chef fokotany arivola dia sakafo masaka no zarainy zareo communauté Bora zany hoe fanampiana le antsoavy zany le ataon'ny commune zay mba afaka manolo tanana dia ny akoatr'izay zany tsy ao anatiny satria le isa raha oharina amin'ny ponina ety dia tena manahirana satria arivo isa le olona misitraka kanefa na ny fokotany anankiray ary ny lehibe eto zao dia efa misy ponina 2 sy 1 alina dia sarotra be ho anay no makandrisa dia mba nangalana kelikely 300 olona avy isaky le fokotany telo lehibe indrindra satria ato anatin'le telo lehibe indrindra no mazava azy fa be sahirana ato anatiny ato io moa zany tsy maintsy misy foana ny hoe ary zay tsy nisitraka an'le izy satria zay isy zay dia mahafantatsika tsara hoe raha ohatra ka nisy amponina eto ampitatafika fotsiny no 5 sy 9 alina amin'ny fomba ofisialy dia arivo le fanomezana dia efa fantatsika amin'izay fa betsaka zany ny tsy mahazo tsika menakavy moa zany zao tena sahirana tena maran'izay fa mbola misy ny sahirana noho ny sahirana zany hoe le chef fokotany sy ny chef quartier tena mahafantatra ny fiainan'ireny olona ireny andavanandro dia izy zany mba mitsongo an'ireny hoe alao ito mandeha satria raha ny commune mandangy raha hiteny fa tena mahafantatra ny fiainan'ny olona isa-tokantrano eny fa zay le fiaraha-miasa ilaina amin'ny chef fokotany sy ny lehibe ny vohitra dia zareo no mitsongo an'le izy ny commune fitatafika efa nahazo andihany indray mandeha teo amin'ny 7 sy 800 isa teo ary reo listre ireo dia niala tany amin'ny madame délégué niala tany amin'ny chef secteur dia ny chef fokotany dia madame délégué dia tonga dia tany amin'ny district io listre io zany tsy nandalo teto amin'ny ben'ny tanàna tsy nandalo commune fa rehefa tonga le fanampiana vaniny hoe 7 sy 800 izay vao nalaina le listre dia indrisy fa tsisy nanana indray le listre dia teo amin'ny fizarana le tsindro lasa niteraka olana fa so ihany aloha fa alohan'ny izarana satria dia lasa raiky amby 700 sy 700 ndray reo olona voalaza fa 70 taona miakatra nefa nisy nomena tamin'ny fomba ofisialy ray volana alohany io nomeny madame délégué tany amin'ny chef district dia 7 sy 800 ny zava-misy kosa nefa dia izao satria moa ny ben'ny tanàna no nampendreketana ho folohan'ilay loharano sy le tsinjo dia nanapa-kevitra mihitsy hoe tonga dia fizarana mivantana ny commune fitatafika dia hoentina eny amin'ny fokotany sy ny vohitra mihitsy lay fanampiana satria moa manana tracteur ny commune manana cubotard manana mpiara-miombonantoka zay namemaimaimpona ny fiarany dia tonga dia miara-mihetsika reo dia tonga dia atsona amin'ny alalan'ny fanamafisam-peo le olona lehibe zay tsy afaka ka voasoratra tao anatin'le 7 sy 800 dia nitondra ny zanany izy na ny zafikely maniraka maka ny fanampiana ny zavanizy dia izao nisy fokotany anankiray nanoratra ho 470 nisy an'ireo be antitra fa rehefa tena natsotsona teny ary nyjanona anadiny ray mihitsy nanaovana antso ho avy nyodigodinana teo amin'le fokotany 4 nisy an'ny olona 70 taona miakatra mazava ho azy fa ny olona nieritreritra akatombontsoa manokana tao anatin'io dia tsy mahary misy atezerana kely ho an'ny filoha mitarika ny kometin'ny loharano zay ny tenako zany dia izay mahatonga anay hoe tsy nampendreketanay an'ilay loharano hoe apetraka eo amin'ny loharano le fanampiana dia izy no mizara azy ihany lasa zay tsy nanao an'izay zay fa tena hoe atsona mpikambana loharano dia atsona le olona misitraka an'le fanampiana dia masy miara-mahita dia ireo zarainareo le izy dia izay nahatonga ny hoe fokotany zany raha ihany tao anatin'ny 13 ny tena nanana olana ny antony misy afetsifetsena nataon'ny komitin'ny loharano atsony indray mpandeha le be antitra dia vo tsy maheno tonga dia dinganiny zareo
zany fetsifetsena dia lasa enao ty amin'ny commune le izy a dia rehefa eny moa satria tamin'izay fotoan'izay a be le fitarany anazy hoe misy olona tsy voaray a dia azo fanampiana amin'ny commune androany arivo amin'le tsinjo io zany mivaky faharoa ny resaka tetsy ampiandohana dia hoe 5valonjato a fa mizara roa ny fanomezana azy androany zany a dia alaina eny amin'ny palais de sport a ny 500 dia rapitso no alaina ny 300 fa raha riva amin'ny telo sasany dia efa nampiantso ny komitiny loharano rehetra ny tenanay a eto amin'ny fokotany 13 aleo tonga dia atao teny miera ny fanapahan-kevitra voalaza manko fa ny fanampiana manaraka dia natokana ho an'ny mpanasa lamba sy ny sahirana ka itsika rehetra ty moa samy sahirana na ny tenako miresaka aminareo raha sahirana dia tsy hitako hoe ahoana fa tsy maintsy mametraka critera mba tsy isiny tombo siala ao anatin'ilay fizarana fanelingelenana moa zany amin'ny politika dia le talohan'ny fifidianana ny nisy hatramin'izao iny mbola mandeha ihany zany iny fa ateoriana indray a dia efa niova le fiaraha-miasa satria dia lasa mifandray tsara ny fitondram-panjakana fohy bea sy ny commune vita tafika zany hoe tsy nisy tsony zany lay atao hoe tsy fitovizan-kevitra teo na tonga le tsy nitovy hevitra mankony a mihaino latikilosy tokana ny any amin'ny ataoko hoe ny antoko hafa fa rehefa tena niona mivatana tamin'ilay commune sy lehibe ny tanàna zareo a dia nahatsikaritra fa aya fandotona ny endrik'ilay be ny tanàna ny tena nisy tany ankehitriny a na ny tsolombavambahoaka ary atsimon-drano a zay izy morahalahy miaraka dia tena miara-miasa akaika ary ampirahalahiana ampifankatiavana amin'ny commune vita tafika tsy misy tsony zany a lay atao hoe alokaloka teo aloha teo fa tena pirahalahy mianala zay ireo